Fanompoam-Pivavahana eto amin'ny HOPEFY Radio. Midera Jehova miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy reharehanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Angatantsika ny fanatrehan'ny fanahy dia manasanao hivavaka manokana. Ry Tompo Andriamanitra ray mpahefany zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra tsy manataloha ankehitriny sy hoahiny sy ny hoavy. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana, nahary izao rehetra izao no Andriamanitra antsoinay. Fitoeran-tongotra ao ny tany. Ary nataonao anefa ho zava-dehibe ny fanatrehanao ny fiainanay hatramin'ny lafiny bitika indrindra na dia kely indrindra izay eto amin'ity univers ity, dia manatrika ary mihevitra anay ianao. Indrindra ao anatin'izao fotoam-pivavahana ranon'onjam-peo izao, dia azoko antoka fa miaraka eto ianao, manatrika any amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra. Mitaizo mpiaino ny onjam-peo izao, ary andray hery sy fanovana manokana vokatra izany ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana Fanompoam-Pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka hanao ny hira fa 7:30. Hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao.
Manao andray ny baibolinao ka hanokatra izany ao amin'ny asan'apôstôly. Asan'apôstôly toko 2 vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany sy ny manaraka. Asan'apôstôly toko 2 ny andininy voalohany sy ny manaraka. Ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta sy ny toroteny nataon'i Petera tamin'izany. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanendrika ilay tranon'ny angonany. Ary nisy lehilahy maro nitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenana ny fanahy masina azy. Ho tahinana izy izany teny izany, asoa antsika tsiraray avy. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsiraray avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernest Andriamparantsoa dia andehantsika hiaraka hieno an'ity hiraira ity.
Avinao Jesus fanai masino meteza ianishe na tereuka mampa hereza atolotra ho an'Andriamanitra hatrany ny voninahitra raha mbola afaka omeny hery dia ny herin'ny fanahy ahafahana miteny sy mitondra ny fampianarana ny afatra manokana avy aminy ny tenanay ankehitriny ka dia mahatoky sy manantena fa ny tsirairay avy amintsika dia samy andray ny anjara tandrify amin'ny afatra izay omeny Kristy amin'ny alalan'ny fanamasina rahateo izay efa nangatantsika tamin'ny vavaka ny tsirairay avy izay manaraka an'izao onjam-peo izao dia mba handray izany afatra manokana tandrify izany. Ny lohahevitra tsika hoy ao anatin'ny fotoana lavalava izay tsy voafetra mba ara-patapitry ny boky ny asan'ny apôstôly dia andray afatra lesona amin'izao androntsika izao amin'ny alalan'ity boky ny asan'ny apôstôly ity isika. Dia izao ny afatra ny tompondray androany araka ny voalaza atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa efa toko faharoa tsika izao dia ny andininy fa voalohany sy manaraka satria amin'io zany no andraisantsika lesona indray ho an'ity androany ity rehefa tokony hijanona dia tapahaka eo fotsiny lezy hoe eto no mifarana izay zavatra izay. Ny nilatsahan'ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta sy ny torotenina tao Petera tamin'izany. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka nanenika ilay trano ny angonana. Ary nisy lehilahy maro nitarehana afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenen'ny fanamasina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra mba ambany lanitra. Ary noho indray izany feo izany dia niangona ny olona maro ka verevitra fa samy nahare azy sy ireo niteny tamin'ny fiteny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy Galiliana va ireo rehetra miteny ireo? Ka ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika? Dia Parsiana sy Mediana sy Elamita sy Ponina any Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frisia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na prozelita Kretanina sy Arabo. Ka ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Dia talanjona izy rehetra ka nihanahana sady niresaka hoe ahoana no tokony ho hevitra izany. Zay zany ny hatreo aloha zany. Ry havana lesona lehibe eto dia izao hoe milatsaka ny fanamasina tamin'ny andro inao izy andro Pentekosta. Anisan'ny fety lehibe
teo amin'ny jiosy ny pentecoste ary nikendren'Andriamanitra mihitsy mba ho amin'izany andro izany zay voaloham-bokatra moa zany ary eo mihitsy no fotoana zay nandrotsahan'Andriamanitra ny fanahy masina, fahavokarana be ny dikan'izany. Ary ity andro pentecoste ity ihany koa dia fotoana manokana miavaka satria vory eo daholy ny jiosy sy ny olona maro samihafa hiatrika sy ankalazana zany fety izany, ary tao anatin'izay no nikendren'ny tompo mba hanehoana ny voninahiny amin'ny alalan'ny filatsan'ny fanahy masina ihany koa. Ka de zay zany ny ataontsika hoe tontolo-kevitra zay misy eto. De tao anatin'izany zany rehefa vory maro be daholo ny olona de nitsangana zany Petera ho araka ny voalaza hoe toro-teny nataon'i Petera, fa zay moa mbola ary amin'ny tapany faharoa ary. Fa tiako be le hoe teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra eo amin'ny andininy voalohany, miverina foana zany am'izay rehetra atao amin'ny fahombiazana sy ny zavatra atao na ny fianakaviana ny tokantrano, de zao hoe mila tonga eo amin'ny fitoerana iray, mila tena hoe même accord mihitsy ny mpivady, même accord mihitsy ny mpianakavy rehetra miaraka amin'ny ankizy, mila tena misy an'izay re hoe firaisan-tsaina izay ny fiangonana manontolo. Raha ao anatin'ny fiangonana zany misy anao io groupe vondrona, misy anao io rehefa mitoetra ao anatin'ny izay le hoe miray saina, miray toerana am'izay rehetra atao, de misy fahombiazana zany ary tian'Andriamanitra izay ny firaisana amin'ny tsirairay avy, zany hoe le fifandraisana, ny communication, ny relation amin'Andriamanitra, ny relation amintsika samy isika, dia mahatonga atsika tsirairay avy zany mahazo ny fanahy koa zay mafana mirehatra. Rehefa misy an'izay zay le synergie zay, dia zay fifampikasoana sy fifandraisana eto, fifankatiavana, firaisampo zay dia mahatonga an'Andriamanitra hanome ny fanahy sy handrotsaka ny fanahy masina. Ka teo amin'ny fitoerana ray zany izy rehetra, aza adino zany zay fa amin'izay rehetra atao na asa am-piangonana na asa n'Andriamanitra, dia ny membre rehetra, ny mpino rehetra de mila tonga eo amin'ny fitoerana iray mba hahafahana mahazo an'izany hery ny fanahy masina izany. De inona koa izy ny lesona teto, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka ka nanenika ny trano zay nangoana, ary nisy lela maro eto zany, de le hoe Andriamanitra de tsy voafetra fa afaka mandrotsaka izany fanahy zany. Ary ny firotsahan'ny fanahy masina de zao hoe marina fa teto izany ao anatin'reto groupen'olona ireto no nanaovan'Andriamanitra an'izany, groupen'ny mpianatra zany, fa isam-batan'olona ary expérience personnelle mihitsy. Zay no mahatonga an'io hoe ny firotsahan'ny fanahy zany na de eo aza le hoe tao anatin'izy rehetrarehetra vory teo no nahatonga an'Andriamanitra nandrotsaka ny fanahy, fa teto amin'ity zany de le hoe ny fanahy dia tahaka ny tarehana afo ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ny firotsahan'ny fanahy zany de isam-batan'olona ry ava malala. Ary rehefa samy irotsahan'ny fanahy ny rehetra de misy fahagagana, zany hoe isam-batan'olona, isan'olona avy zany zay rehetrarehetra izay. Ny zavatra zay avy amin'ny fanahy hatramin'ny famonjena, fanomezam-pahasoavana, ny vokatry ny fanahy isam-batan'olona daholo ny anaovan'Andriamanitra an'izany. Satria mantsy raha ohatra ka atao par groupe na par famille de mety hafahafa ihany zany zavatra zany, ary zay no mahatonga mbola profo ihany koa tsy afaka mamonjy nizaniza isika fa isika ihany, tsy afaka manova nizaniza isika fa isam-batan'olona mifanovany fanahy, isaky ny isan'olona avy kosa izany araka ny voalaza eo, nipetraka tamin'izy rehetra fa isan'olona. De zao hoe indraindray ny fanahy masina ihany koa dia amin'ny maha-personazy dia misy endrika maro samihafa. Ka eto izany zao dia tahaka n'ire lela mitarehina afo reny zany, teo ambonin'ny hita maso mihitsy zany, afaka miendrika rivotra, afaka miendrika afo, afaka miendrika rano, afaka miendrika voromailala. Zany ny ataon'ny fanahy zany mba
inotsika sy ahafantarantsika fa tena misy ary miasa zany fanan'Andriamanitra izany. Io ihany koa efa fampanantenana nataon'i Jesosy hoe rehefa lasa dia aniraka ny fanahy, ny fahamarinana, fanahy-mpananatra, fanahy mandresy lahatra ny ota, riava malala, tena zava-misy ary hery afaka miasa ao anatintsika ny persona fahatelo amin'ny Andriamanitra telo zay iray dia ny fanahy masina izany. Ka hita porofo mivaingana eto zany araka ny teny fikasana zay nataon'i Jesosy raha teo. De inona ny zavatra nisy ozy izy tamin'ity fotoana ity zany be de be ny olona avy any amin'ny toerana maro samihafa, misy firenena be de be ny vakintsika teo, na Jios io na olona avy any Pamphylie, Galiliana, misy olona avy any Frigie, misy Persiana, misy Mediana, misy Elamita sy ny sisa, Kapadokia. Fa zao rehefa niaino nitsangana Petera dia maheno amin'ny fiteny avy ireo olona ireo. Zany hoe ny fahamarinana lehibe tsy azo lavina zany rehefa miteny hoe fiteny tsy fantatra raha avy amin'ny fanahy masina ilay izy, dia tsy hoe tsy fantatra fa rehefa mihaino le olona hafa avy any amin'ny firenena dia ohatrany hoe tsy fantatra zany amin'ny zareo, fa rehefa miteny eo izy dia lasa afaka maheno an'ilay fiteny avy. Zany hoe fiteny tsy fantatra zany ny fomba ilazana azy amin'ny teny grika le hoe glossolalie na glossolalie, dia midika hoe teny vahiny, zany hoe langue étrangère zany izay tokony ho afaka fantarina, afaka adika, afaka heno ary fantatr'ireo olona zay miaino azy. Tena mahagaga zany ary ny fomba fiasan'ny fanahy dia tsy voafetra. Andriamanitra raha teo namorona ny sofina, namorona ny vava, ka na miteny amin'ny fiteny grika aza ohatra reto apôstôly reto zany, de rehefa miteny zareo de Andriamanitra ihany koa afaka miasa ny anatin'ny sofiny tsirairay avy ka lasa mandre amin'ny fiteniny. Mahagaga zany ny zavatra zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny tsirairay avy. De zao hoe tsy marina zany ny fampianarana fa ny atao hoe teny tsy fantatra de tena tsy fantatra tokoa, hatramin'izay le hoe dika teny fototra an'izy io de midika fa tena fantatra mihitsy tompoko le izy, ka ny olona reto mahalala hoe tena henonay amin'ny fiteninay. Ary zao nandresy lahatra olona be de be, hitantsika eo moa zany hoe nanao ny résultat ny toriteny zay natao Petera io, fa rehefa nandreany zany ny olona rehetra dia resy lahatra ary nanolo tena ho an'ny Kristy avy hatrany. Ka raha ianao zany mino ny fampianarana fa ny atao hoe miteny tsy fantatra, afaka adiadiana, afaka porofona betsaka ato anatin'ny soratra masina, fa ny atao teny tsy fantatra de tena boeriboerika mihitsy ary miteny zay tianao tenenina, satria hoe tsy fantatra tokoa le izy, dia fahadisoana lehibe eo amin'ny fandikana soratra masina zany ny finoana fa ny teny tsy fantatra dia miboeriboerika sy miteniteny foana sy midelira. Tsy zay zany ilay atao hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra, fa araka ny voalaza eto dia io le hoe naheno tamin'ny fiteniny avy ny olona tsirairay avy amin'ny firenena samihafa ambanin'ny lanitra zay présente eo. Zany hoe misy représentantna firenena langue maro samihafa zany teto, mety samy manana fomba fiteniny avy zareo, de zao hoe naheno tsara tamin'ny fiteniny avy reo olona rehetrarehetra reo. Zay tompoko ny fahamarinana lehibe ny amin'ny atao hoe teny tsy fantatra. Ary tamin'ity zany no anisan'ny nipoirany voalohany indrindra an'io terme hoe teny tsy fantatra io eto amin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity. Ka na de tsy hamaky ny restany baiboly ray manontolo azy ianao hoe ahoana fahamarinana momba ny atao hoe teny tsy fantatra, le tena avy amin'ny fanahy masina io lay tena avy amin'ny fanahy masina, dia vao mijery ny asan'ny apôstôly toko 2, satria zay no anisan'ny fiandohany zany teny tsy fantatra izany voalohany ato amin'ny fitantaran'ny testamenta vaovao zany, dia tonga de resy lahatra avy hatrany ianao hoe olona avy any Kretanina sy avy any Arabo dia mandrea ny apôstôly Petera zany miteny amin'ny fiteny, ary reo olona rehetra reo dia rehefa niresaka sy miteny mampianatra de mandre amin'ny feoany avy any amin'ny toerana zay nisy azy avy. Ary de talanjona tokoa moa zany amin'ny 1:12 de talanjona izy rehetra ka na nianahana sady niresaka hoe ahoana ary ny tokony ho hevitra zany. De zao manoloana an'izay de misy olona zany
17 sasany nomeo izy ka nanao hoe leondivay mamy reo zany hoe misy olona foana mianiany ny zava-panahy na zany fampianarana zay ataotsika zany de misy olona foana mianiany ny fahamarinana rehetra de mbola misy olona foana mianiany ary miomey mihitsy ozy izy hoe leondivay ka zao na ny zavatra tsara indrindra sy ny zavatra ara-panasy mandresy lahatra aza de tadidio fa tsy mahafaly ny olona foana zany ny fahamarinana tsy mahafaly ny olona foana zany fa iomezany azy ianao lazay ny fahadaly ianao lazay ny famamo ianao tsy maninona zay filazany azy fa ianao kosa dia miaraka amin'ny fanahy masina fanano mampiteny ianao mifanano miaraka aminao ka tsy misy mampanahirana ny kritika rehetra zay ataon'ny olona ianao ihany koa mety manaraka amin'ny fahamarinana mety mahafantatra hoe ity ny tena zava-dehibe mety iomezan'ny fianakaviana ianao mety hoe inona ny anaovanao an'izany inona no anarahanao an'izany inona ny enonao an'izany radio zany ange zavatra fiangonana sala am'izao de miteniteny eo fa za milaza aminao fa efa nataondry zareo hatr'izay ity miomeny fahamarinana ka mianiany lazaina fa mamo indray le olona lazaina fa leondivay indray reto olona reto zany hoe mamo mihitsy zany ry zareo de ohatrany hoe rehefa mihaino zany le olona tsy te hanaraka de maheno fa ohatrany zavatra mikorotana miteniteny foana eo kanefa kosa ny olona rehetra zay efa reseny fanamasina lahatra zay misa 3 dia mandrehany amin'ny sofiny mihitsy fa tena fitenidry zareo zany enona eto izany de nitsangana ozy Petera sy 12 de nanandra-peo izy ka nanao tamin'ny lehilahy jiosy sy zay rehetra monina eto Jerosalema aoka fantatreo izao ka enoy ny teniko tsy mamoaraka ny hevitrareo tsy akory reo fa vaora fahatelo ihany zao ny andro fa izao ilay nampilazany Joela mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo dia aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary lay antrareo hanonofy ary ny mpanompoko nalana vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka dia aminany izy ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony somantarana amin'ny tany ambany de rasy afo ary zavo ny setroka de milaza eo zany izy hoe ilay faminaniana avy amin'ny mpaminany Joela eto zany de mbola mazava tsara mihitsy hoe andatsaka ny fanahiny Andriamanitra amin'ny mpanompony nalana vavy dia isy fanomezam-pahasoavana amin'ny faminaniana izay iseho isy famantarana sy fahagagana izay iseho ary zany efa miseho sesilany amin'ny toerana maro samihafa fa ny fatra ny fanahy no mety mbola tsy ampy eo amintsika ka tsy mahita ininona isika angatahantsika isan'andro ihany koa io herin'ny fanahy masina io mba hamonto atsika raha misy vavaka tokony ataonao isan'andro isa-maraina dia ny ahavitahanao batisan'ny fanahy masina androtsahany tompo fanahy masina individuel ka rehefa mirotsaka ny fanahy de misy fiainana miova rehefa mirotsaka ny fanahy misy fijoroana vavolombelona misy fitoriana ny filazantsara mahery vaika mandresy lahatra olona fa tsy noho ny fahamamona akory araka ny voalaza eto fa tena asa ny fanahy ary ny teny fikasana izay niteneniny Petera eto dia ny ao amin'ny Joela 2:1 ka hatramin'ny 5 ary tsy maintsy ho tanteraka ihany koa zany amin'ny andro farany riavana zay nataon'ny tompo tamin'ny apôstôly tamin'ny voalohany azo atao aminao zany azo atao amiko zany azo atao amintsika tsirairay avy ny firotsahan'ny fanahy ary zany no angatahantsika isan'andro san'andro ny lesona zany de zao mba ho fen'ny fanahy masina ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy efa andro tokony anehoan'i Jehovah ny heriny zao ho amintsika fotoana zay tokony anehoan'i Jehovah fahagagana izao andro sy fotoana iainantsika izao ary efa miseho zany riavana samy manamarina ny lalany eo anatrehan'Andriamanitra samy mifandray amin'Andriamanitra samy mitory ny filazantsara mizarany zao afatra amin'ity onjam-peo ty zao aza gobonina ho anao samirery partageo fa mety izany no ahafahan'Andriamanitra mandrotsaka ny fanahiny amin'ny hafa ihany koa ka tonga antsika rehetra andresy lahatra atonga antsika rehetra ho efikasy eo ampelantan'Andriamanitra tsy afaka mampiasa ny fanahy amin'izay tianao anaovana azy ianao fa ianao kosa afaka indrindra
miasa mahery ny fanamasina ao anatinao ary izay ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. To dia samy mahery ary samy mandray ny fanamasina isika mianakavy. Tompivavaka isika amaranana an'izany afatra izany. Ry tompoandriamanitra ray io fenoany fanahy izay, ny tena ilaina indrindra dia ny fanamasina sy ny hery avy amin'ny heriny amin'izany fanamasina izany, ka tonga anay andeha araka ny fanahy, amono vokatry ny fanahy, anana fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra mitombo sy mitohy hatrany noho izany fanamasina izany. Vitao batisan'ny fanahy isan'andro izahay ary nitahiny mpiaino sy ny onjam-peo mba ny fanano anaparikany izany any am-potsofin'ny tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahery ry hava malala ny mpiara-manompo aminareo any pasteur Ernest Andriamparantsoa ny teto amin'ny fanolorana izany fampianarana izany ary ny ray aman-dreny Jean-Jacques kosa no teo amin'ny lafiny teknika ny tompony hitantsika mianakavy mahereza tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avy izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny HOPEFY radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana Fanompoam-Pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny HOPEFY radio, dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo Fanompoam-Pivavahana eto amin'ny HOPEFY radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fanompoam-Pivavahana.